zao indray manambonina aitra général amin'ny gendarmerie no miteny amiko rapa atsupereray mafa misamboriny ala inona ho ny antony mon général anongampanjakana tsy haiko tsony le izy indray matofilo zao nizy ry vahoaka ampanatre tena lehibe ny lazako aminareo sady mbola vonina nompo tanindrazana noho ny fiarovako ny haiko no natonga ana nandao ny fianakaviako nanomokafako maly laha tokana ny eny ary za tsy anaiky novinanoviana ny resaka kolikoly tsy anaiky novinanoviana iara-iasa amin'ny mafia nandao ny fianakaviako indray ny tenako fanindroany zao tiako ny vadiko arovako ny tanindrazako manambonary tsika asianao mon colonel betsaka ny teny amiko Patrika tsy Mikael io fa ny olona manodidina azy saingy filoham-pirenena ianao ifimbe dehibe any teny ianao hatrany andapa za to eo akaikinao iara-iasa aminao ty tsika asianao ny tediaviny vahoaka tsy te mibetsaka androany ary mbola tsy te hamoaka anaran'olona sy dossier fa miangavy anao a ndray mato colonel raisy ny andraikitrao jereo any izy samy colonel tsika inona ny zavatra azotsika tsoahana alohany zampatsy amintsika hoe iza colonel Patrika de zavatra azoko tenenina tiam-piandohana amintsika jeune Z amintsika jeune Y amintsika jeune X izay nitolona teny an-dalambe tompoko de malahelo amlaza aminareo fa nivaly ilay aiaitsika tamin'ny tolona nantany rehefa nantanitsika hoe ary rehefa ny aiay hoaiza ty tolona ity fa maninona tsy manomboka ny fanovandravitra fa maninona tsy atomboka ny concertation nationale fa maninona ailika ny tanora fa maninona ilika ny mpitolona fa maninona ilika androany colonel Patrick iza ny manilika azy iza no nanilika azy ary iza izao manenjika azy indray izao mbola mamra vatomanga ve mbola iandry nirina radioelina ve sa ny tandapa misy amin'ny tandapa iezaka sahady manao ezaka sahady ny anodinana antolona ka zao androany zao nivoaka ny valiny fa voahodina tompoko ny tolona zay nataotsika rehetra rehetra malahelo amlaza aminao malahelo amlaza amitsika fa matoa tompoko tsy nandroso Madagasikara tanatin'ny 5 taona taorina zaotsika fahaleovan-tena dia noho ny fitiava-kely noho ny fitiava-tena noho ny tsy fitiavana ny marina zay manana ny marina zay manana ny fahitsina dia ailika zay miteny ny marina dia ailika zay mitaky ny farovandravitra dia ailika izany hoe manan-karena olona manam-pahaizana atsika fa mahantra an'izay olo marina izay zay tompoko tsy nampandroso atsika hatram'izay zay rery ihany tsy nampandroso atsika hatram'izay ka hatram'izay ka androany itoy ve zany verimaina ve zany ny rana latsaka ny ery naomena ery zay nentin'ny tanora teny an-dalambe sa ve hoe tapitapenana pansement fotsiny zavatra tsy mety rehetrarehetra de zay de fanao veloma de misaotra anareo fa zay nahazo toerana ifanao an'izany zany tsika zay zany no ampianarinareo mpanao pazy fahefana manodidina ny filohan'ny fanavozana hoe misaotra re tompoko ny tolona ho anay fa nahazo fahefana izahay a ka ho anareo zay manakanakana ny tombotsondrakotra raha be ato a lasinareo zany mataotsika eto on va passer notre temps mifanilikilika eto ny tena olona tokony nitolona ailikareo tsy tokony tao amin'ny doléance tompoko ny toerana nomena ny colonel Patrick miala tsiny za tsy tokony tao nomena azy androany izy anaovanareo chantage zao izy nylefa zao indray iza nareo reo za zany eto manentana atsika tanora andao tadiavina
iza ireo mafia reo a mandidina ny filohan'ny fanavozana ireo a izay miezaka anilika sady ny tolona zay nataotsika. Sarotra tompoko ny toerana filoha izany, filoham-pirenena de toerana sarotra satria tsy manana ny fahefanana ao enti-manana. De rehefa tsy manana fahefana enti-manana anao de misy foana olona manana noanao, manana n'olo firenenao, tonga manoloana anao, manao ahoana re zany, manao chantage. De misy amin'ny manodidina anao am'izay tsy manaiky. Zany natonga an'izy io. Mahatonga ny colonel Patrick amin'ny teny androany a, zavatra efa tokony tenen'ny tany any mangingina tany. Manana numéro ny téléphone filohan'ny fanavozana tompo colonel Patrick. Manana colonel an'izy efatra amin'ny rahalahy conseiller tompo colonel Patrick. Fa maninona izy manao vidéo androany? Hany le réflexion a, hoentiko any amin'ny réflexion isika mpanaraka ny vaovao. Aza ny zavatra miseho amin'ny réseaux sociaux fotsiny no ataotsika tsaina. Fa inona ny zavatra finosiny sy zavatra ambadika. Zao fanambarana ataon'ny colonel Patrick zao. Fa maninona tsy vita tany amin'ny téléphone tany ny plaintiny satria mitondra mitaraina moa izy io zany satria en cavale indray izy. Matoa fa tsy vita tany amin'ny téléphone, misy manakana zany ny fifandraisan'ny colonel Patrick sy colonel Michael. Iza reo olona reo anjarantsika tanora izay tena tia tanindrazana mi-identifier andreo olona reo. Tsy ny diaspora tompoko ny afaka manao an'izany. Raha misy information tonga amin'ny teny diaspora dia nareo any atoerana no mahita kokoa no izahay aty. Tadiavo tompoko iza reo olona manipy-sady noditra-kondro amin'ny filohan'ny fanavozana ireo izay manakana ny tsy andehanan'ny concertation nationale, tsy manakana ny tsy andehanan'ny fanovandrafitra. I colonel Patrick Irery no tamin'ireo manodidina ny filoha ireo no nitaky any Zokrija iara-iasa amin'ny Lazara Ferson filohan'ny Rassemblement des citoyens responsables izay vonona manana an'izay hery sy heridika tondra fanovandravitra izay. Inona ny antony? Anareo ve zany? Ito ihany ve zany? Manaranaka ve le toetra ratsy? Hoaiza isika ity raha ifamitaka foana ry vahoaka malagasy? Mametra-panontaniana za. Fa za malahelo miteny amintsika hoe matahotra za fa ivoana ny tolona. Tena zay zavatra atahorako rehefa mahita an'izao vidéo zao, mangorintsina za matahotra hoe raha vasady ny herim-po verimaina zany tompo ve izany ny tolona nataontsika. Anjarantsika tanora mandinika tsy hoe akory nahazo fanampiana, nahazo panneau solaire, nahazo an'izao isika mpianatra de hoe vita ny tolona. Non, mbola tsy mamiratra no avitsika, mbola tsy vita zany ny tolona. Zay ny tiako tenenina. Donc miandry atsika fa tsy janona eo colonel Patrick raha mbola tsy miva, tsy mahita vahaolana i colonel Michael. Io ny épisode 1, ho avy ny épisode 2, ny fony zavatra ao ambadika zao zavatra tenenina zao, andrasatsika hoe ahoana. Voilà.